Alahady Pentekosta ity nitiriavana alahady zay tsirevantsika ny nandatsahana ny Fanahy Masina fa izay ary eto amin'ny fiangonantsika dia alahady natokana ho amin'ny fetin'ny mpandray ny fanatran'ny tompo zay anehoantsika tsirevantsika ihany zay nanisanantsika tamin'ny fotoanandro nantonantsika natabatry ny tompo ka izy fetintsika manokana ataontsika amin'izany amin'ny tahaka ny mahazatra amin'ny andro Pentekosta toy izao. Sokafy riavana alohantsika ny Joela toko fahatelo. Joela toko fahatelo ka ny andininy voalohany ka ndramin'ny fahadimy no aoka hivelatra eo anolohantsika. Raha ny testamenta taloha riavana ny jerena ny andro Pentekosta dia tena andro firavoravona lehibe. Nasaina ny faly, nasaina ny ravoravo, teo anatrehan'ny vahoaka avokoa, teo anatrehan'i Jehovah azafady ny olona rehetra, ny zanak'Israely rehetra, tsy misy avakavaka noho ny fitahiny azy ireo, satria niakatra soamantsara ny vokatra izay nambolena teny an-tsaha. Ary izany fifaliana sy firavoravona teo anatrehan'i Jehovah zany dia naseho tamin'ny alalan'ny fanaterana ny ampany tamin'ny vokatra mba ho an'i Jehovah ho fankasitrahana azy. Ary tsy gaga isika raha ny akamaroan'ny fiangonana dia manatanteraka voka-dehibe rehefa Pentekosta. Mahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra dia manolotra ho an'ny tompo. Mahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra dia misaorana an'Andriamanitra. Zany ny hevi-dehibe anatin'ny Pentekosta, fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavany ny tahiny. Kanefa ihany koa fahatsiarovana ho isika ny nanomezana ny Fanahy Masina ho an'ireo mpianatra izay nivory tao Jerosalema taorian'ny fiakarana tany an-danitra. Rehefa nomena ny Fanahy Masina dia mahatratra 3,000 tany hoany ny olona indray mibebaka rehefa nandreny ny toritenin'ny Petera. Ary reo olona 3,000 reo no voaloham-bokatra ka saina mifaly satria mitombo isan'andro ny olona tonga vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy vokatra maro be. Dikan'izany rehefa mankalaza ny Pentekosta sika dia ny vokatra anasan'ny tompo dia olona niovafo, olona nibebaka, olona nandray ny famonjena. Ny tenantsika riavana, ny tenantsika no voaloham-bokatra, no vokatra tolotra n'Andriamanitra amin'izao andro Pentekosta izao. Mba hatolotra reo ny tenanareo ny apôstôly Paoly ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Ny bokin'ny Joela riavana dia nosoratana taorinan'ireo loza zay nentin'ny andiam-balala sy ny haitany zay nanapodika ny vokatra ary tena niantraika tamin'ny fiainany voaka an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny mihitsy izany. Dia resy lahatra Joela fa Andriamanitra ny nanafay. Andriamanitra ny nanafain'ny olona satria manamaivana ny soa zay natao taminy ireo vahoaka ireo. Tsy nahatsiaro ny soa zay natao taminy ireo vahoaka ireo. Dia misy ny famaizana. Nampioman'ny mpaminany eto ny olona fa ho mafy lavitra noho izany loza mbola hiandry azy raha tsy mibebaka izy. Ka dia nampirisika azy heverina amin'Andriamanitra izy. Na dia zany aza nefa dia mbola izy kosa ny fotoam-pitahiana lehibe, ny fitahiana lehibe izay arotsak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ho an'ny olona rehetra zay mibebaka. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko aho ho ny andininy voalohany. Raha io fotorana riavana ity Joela toko fahatelo tia dia misy zavatra manamarika ny atao hoe andro farany ny fandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny. Misy dikany lehibe riavana ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny eto, fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny andro farany ary tanteraka tamin'ny andro Pentekosta io fanomezana ny fanahiny io. Inona ny dikan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny? Misy 3 lehibe izany. Voalohany riavana, ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny dia fametrahana andraikitra amin'ny olona rehetra. Fametrahana andraikitra amin'ny olona rehetra. Ny olona nomen'Andriamanitra ny fanahiny riavana
ao amin'ny testamenta taloha dia sokajin'olona telo ihany dia reto zany: ny mpanjaka, ny mpisorona ary ny mpaminany. Ireo telo ireo ny olona ny fidin'Andriamanitra manokana no meny ny fanahiny. Fa manomboka eto kosa araka ny tenin'ny Joela dia ny olona rehetra tsy akanavaka no men'Andriamanitra ny fanahiny dia handatsaka amin'ny Fanahiko aho izy amin'ny nofo rehetra, fa tsy ny mpaminany ihany, tsy ny mpanjaka ihany, tsy ny mpisorona ihany, omena ny olona rehetra ny fanan'Andriamanitra. Ary tanteraka zany tamin'ny andro Pentekosta araka ny asan'ny apôstôly toko 2 izay nivakina tamintsika teo. Ka na lahy na vavy na antitra na tanora dia nandray ny fanahy masina avokoa, manome ny fanahy masina ho an'ny fiangonana Andriamanitra. Ny kristianina rehetra tsy akanavaka omen'Andriamanitra izany fanahy masina zany, ary tsaroantsika zany amin'izao andro Pentekosta zao. Ny fanahy masina efa niraisika tamin'ny nanaovana batisantsika zany. Tsarovy ry havana fa ny olona nomen'Andriamanitra ny fanahiny zany dia tsy natao hipetrapetra-potsiny sanatry. Raha mamaky ny Matteo 2:12 sika, Matteo 2:20 dia zao mivoalaza hoe: indro no mpanompoka izay nifidiko apetraka ao aminy ny fanahiko. Zany hoe ny olona omen'Andriamanitra ny fanahiny dia lasa mpanompon'Andriamanitra. Ny olona omen'Andriamanitra ny fanahiny, mpanompon'Andriamanitra. Manandanja lehibe ry havana io teny io. Ny olo mbo fidin'Andriamanitra lasa mpanompon'Andriamanitra, lasa fananana, lasa fiasany eo an-tanan'Andriamanitra, ary manana didy maha olo mbo fidy azy satria mpanompon'Andriamanitra izy. Ianao koa ry havana, isika nomen'Andriamanitra ny fanahiny sika, manana didy sika tahaka ny mpanjaka, ny mpisorona, ny mpaminany. Io no tokony ho tsaroantsika ny hoe nomen'Andriamanitra ny fanahiny, olombo fidy, olombo avidy, mpanompony. Dikan'izany tsy tompontsoa zany fa tena andraikitra sy adidy omen'Andriamanitra anao. Porofo ary havana, manana ny fanan'Andriamanitra ianao, miasa ny asan'ny tompo, ataovy ny asan'Andriamanitra eo amban'ny fitarehan'ny fanan'Andriamanitra. Aza miasa amin'ny fimonomonona sy ny fisalasalana. Asa iray no ataontsika rehetra izay nahazo ny fanan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fotoana fahasarana antsika ankehitriny ry havana, tsy ho sakana zany hanompoana ao an'Andriamanitra ho anao mpandray fanasan'ny tompo, nandray ny fanahy masina, hiezaka hanao ny asany amin'ny fitiavany, tsy amin'ny fimonomononana. Fa ny faharoa ry havana, ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny dia fitarihana ny olona rehetra hitoro ny tenin'Andriamanitra. Fitarihana ny olona rehetra hitoro ny tenin'Andriamanitra. Ho ihany voalaza eto: dia aminany ny zanaka lahy ianareo, ny zanaka vavinareo, ny lahy antsitrareo any nofy, ny zatovinareo ahita fahitana. Ny hoe any nofy tsy hoe manofy atandro akory, ahita fahitana, tsy hevitra nabaky teny akory ndresahana amin'izany, fa tonga atsika anaiky fa Andriamanitra ny mampiteny ny olony. Tsy midika akory zany hoe mbola miteny nofy Andriamanitra hoe da nofy aty amin'ny alina dia ohatra zao, fa fomba fitenin'ny mpaminany ihany zany ilazana fa ireo olona ireo dia haminany. Fa inona moa ny mpaminany? Ny mpaminany dia olona nomen'Andriamanitra ny teniny ka tsy tafandromandry, voatosika io herin'ny teny io ny mpaminany, ka manambara ampahabe maso ny hafatr'Andriamanitra. Zany ny mpaminany miteny ampahabe maso, tsy ampiambambana izay nampilazan'Andriamanitra azy. Ny maminany dia tsy dia hoe milaza zavatra mbola ho avy loatra akory, fa milaza ny tenin'Andriamanitra. Mazava eto ry havana, ny olona rehetra nomen'Andriamanitra ny fanahiny dia tonga maminany, zany hoe mpitory sy mpilaza ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny fiangonana, hampitenen'ny tenin'Andriamanitra, hampitenen'ny fanahy masina. Koa adiditsika fiangonana zany, adidinao zany zay nandray ny fanahy masina, ny mitory ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ho tokony tsarovantsika fa tsy natao mpiainy fotsiny sika satria nandray ny fanahy masina, fa natao mpitory amin'ny fahasahiny tahaka ny Petera, ilay olona kanosa fahiny,
fa olona tonga feno fahasahina tanteraka rehefa nandray ny fanahy masina. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana, ko manana fahasahina mitory ny filazantsara. Ina moa ny filazantsara? Manambara amin'ny olona ny fahotany, milaza ny Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany, fitoriana eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina. Tsy homenatra ny filazantsara satria fanara ihany no nomena Andro Petera, fanara ihany no nomena antsika ihany koa afatsika manao ny asany. Fa ny fahatelo farany riavany dia zao: ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahany eto dia fanolora-pamonjena ho an'ny olona rehetra. Fanolora-pamonjena ho an'ny olona rehetra. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahany eto riavany dia midika, raha mamaky ny bokin'i Ezekely sika, dia famelan-keloka fanavaozana. Zany ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahany, fanafahana, fitariana ny olona hanoa na hanokatra ny fony eo an'Andriamanitra. Zany no dikan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahany. Fanahy vaovao ny ten'Andriamanitra no ataoka ao anatinareo. Fa zava-dehibe zany fahatsapahantsika zany, fanolora-pamonjeny zany, fanantanana ho antsika zany. Fa na dia eo aza ny loza, araka ny voalaza ny 14 ny hoe: ny masoandro ampidina ho aizana, ny volana ho raha alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah, izy sady lehibe no mahatsiravina. Na dia eo aza ny fiavian'ny loza dia tsy matahotra ny zanak'Andriamanitra. Na dia mena anaty fiarahamonina feno korotana, feno fahasairanana, mampitanondro-dava, mampikaikaika aza, dia ahiantso ny anaran'i Jehovah ny zanak'Andriamanitra. Satria manana ny fanahan'Andriamanitra izy, ilay fanahy mahery. Hoy ny 15, vakitsika miaraka ny 15: ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra. Nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra. Dikany hoe afa-mandositra dia hoe ho voavonjy, ho vonjeny, zay miantso ny anaran'i Jehovah. Dikany hoe miantso eto dia aza dika koa hoe mino, manaiky tanteraka ny fahefan'Andriamanitra, manaiky makato mino. Ny fanahy masina zany avana malala amin'ny tompo dia midika zavatra anankiroa. Fanolora-pamonjena ho antsika zany aloha, ho antsika satria nahoana? Satria mitarika antsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra zay tsy hafa fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, no menana ny fanan'Andriamanitra isika mandray ny famonjentsika. Famonjena ho antsika ary famonjena ho an'ny hafa koa, satria mitarika antsika koa zany sy tosy anambaran'ny tenin'Andriamanitra mba hanana n'izao tontolo izao finoana sy iorenan'ny finony andraisan'ny famonjena. Ahafahany izao tontolo izao manatona an'Andriamanitra hibebaka, hiala amin'ny fahotany, mba hahazoa ny famelan-keloka ka dia ho voavonjy izy. Ahatonga ny olona atsapa fa tena meloka izy, ka anontany hanao hoe inona no ataonay. Ny olona mandray ny fanahy masina mahazo mandray ny famonjena, ary mpitoro ny famonjena ihany koa. Riavana eto amin'ny tompo, rehefa mahazo ny famonjena isika dia tonga pizara ihany koa. Riavana malala, pizara ny famonjena. Ny andro Pentekosta zany, riavana malala, dia tena andro ny fanomezana zany, nomen'Andriamanitra ny fanahysika. Isika ihany koa dia hanolotra ho an'ny tompo, atoloro ny tenanao an'Andriamanitra. Isika mpandray ny fanazan'ny tompo, atsiaro zava-dehibe zany nataon'ny tompo ho antsika izany, nandatsahany rany na afoniny ainy. Zany ny fanomezana sarobidy ho anao, tsarovanao zany amin'izao andro Pentekosta zao. Koa dia hiezaka isika hanao izay tratrany antsika, hanao ny fiazakazantsika, hanompo an'Andriamanitra akasitraka azy, hisaotra azy. Fetin'ny mpandray ny fanasan'ny tompo anio isika,
fanavaozana fanorantena ho an'ny tompo zany. Ka raha isan'andro isika anaterana mofo sy kapoka eny ampitoerana eny, dia androany isika mihitsy no hanolo tena mety amin'ny alitarin'Andriamanitra, hanolo tena, handray ny tena sy ny ranony tompo, hanolotra ny fisaorana, ny fanatitra ho an'ny tompo. Satria zava-dehibe nataon'ny tompo antsika ravana amin'ny lalana, dia andeha isika hijoro ho vavolombelona, hanambara an'i Jesu Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana amin'ny fiadanany. Amen.